Nataondry zareo mbola iandrya ny fanekeny reo frantsay hoe mahazo anjony ve sika hoe fanapahan-kevitra mandeha ila ny frantsay ihany no manapaka mampomenge zany de tsy mba menatra very zareo milaza an'izany zavatra ao anaty tranonao a de mangataka anao za ve mba afaka maka an'le entana sy mampiasa an'le entana ao anaty tranoko hitanareo am'izay zay le tsy fanao zany enao no tompony fa tsy ny frantsay dikan'izay fandaminana ahoana raha oviny io no averinareo aminay ahoana ny fomba hamereninareo azy aminay zay ny tokony angany adievitra ka ny Nations Unies fa nametraka hoe atsika lenosy fa manino tsika ny mbola mangataka ndray satria atsika tsy matanjaka raha tafika satria tsika tsy matanjaka raha toekarena de manana an'izay mialatsiny fa mety tsy ho tiany sasany ty mbola ao ihany le complexe de coloniser zay mahazo an'ireo mpitondra sy ireo délégationnareo de eo zany lay hoe ny an'ny délégationna malagasy de hoe isika ary ve hiady amin'ny frantsay eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany tsy manana ny ataontsika hoe herijika hiady am'izany tsika zany no raisonnement na fomba fijery nyreo délégationna malagasy izay ny solotena ny malagasy tany amin'ny frantsay ireo ary eto toy ny mampametra-panontaniana hoe raha izay ary tsy fomba fijery diso ve izany hevitra miainga izany satria ny resaka akory raha ohatra ka manana ny rariny ianao manana n'lay fiandriana anao ireo nosy malagasy ireo arak'ilay convention ny Nations Unies tamin'ny 7/7/2000 tokony ametraka an'izany ataontsika hoe fiandrianana zany ianao ary mizingizina hoe any malagasy ireo fa tsy any frantsay any malagasy ireo nosy ireo fa tsy any ary tokony mametraka zany tsika tsy amin'ny alalan'ny hery akory no ahafahana mametraka an'izany fa amin'ny alalan'ireo lalànareo jereo tsara ny Mauritiana zao sady tao anatin'lay ataontsika hoe ady izy no nametraka n'lay ataontsika hoe fitoriana ihany koa tam'le fitakinan'lay sagosy zany de jereo ny azy fa naomby ny Mauritiana nefa raha ampitahaina amin'ny eto Madagasikara isika ny manana tsisy otrana Antananarivo akory ary isika manana generaly maro anisa indrindra am' raha resaka tafika ny resantsika zareo nefa tsy niditra tany anatin'izay lalan'izay satria nahay nametraka izy am'izay ataontsika hoe fomba fiady ary ny fomba fiady akory tsy ohatran'ny zay mantsy mahazatra nyty fitondrany ty raha vo ianao zany hoe hiady na hitaky de tsy maintsy hoe force veny zany no hiady eo anatin'ilay izy tsy maintsy hoe ohatran'lay any vahoaka ny vahoaka zao miady mitaky an'izany ataontsika hoe fiverena ny herinaratra zany fa mahana ny ola ny délestage zany vahoaka no mitaky an'izany midina an-dalana ny atsika ny an'ny mpitondra atsika avy hatrany de raha vao misy fitakina sy ny sisa zany de nitafika anao anatin'ilay izy de raha zay fomba fijery zay no entinao anatrehan'ny zareo frantsay marina ty eto tsika no raisina ny ady akory tsy voatery hoe ampiasa tafika ianao fa io misy ihany koa ny ataontsika hoe diplomatie matanjaka misy ihany koa ny ataontsika hoe fahaizana izay le hoe intelligence mila ampiasaina ao anatin'ilay izy mila n'zany fahaiza manao sy fahaizana miresaka zany ireto délégation isika malagasy zany ary eto no mampametra-panontaniana sy ny mahagaga de ny hoe maninona moa zany no isika nanana ary manana tsika an'izany olona manana an'izany ataontsika hoe diplomatie matanjaka sy avolenta izany zay nge natonga n'lay dingana teo amin'ny voalohany ny abotire zay natonga n'lay dingana tany ampiandohana hoe nahazo vokatra sika tao anatin'ilay izy satria nanana raha tsy ilaza fa tsy ny professeur Raymond Ranjefa averiko foana moa zany hoe i professeur Raymond Ranjefa de anisan'ny tena niady ary manana an'izany ataontsika hoe paikady ara diplomatika napetraka ahafahana mitaky ny fiandrianam-pirenena malagasy amin'ireo nosy malagasy ireo de maninona ny sorona moa zany tsy natao tao anatin'lay délégationna nidinika tamin'ny 17 ny volana jona lasa teo ny professeur savy izay mantsy le olona ara-politika eto amintsika koa raha vao misy zany ny ataontsika hoe tsy fitovi-kevitra na tsy fitovian'ny fomba fijery ary zay ny tena olana raha vao tsy mitovy fomba fijery amin'ilay mpitondra ianao zany de ho raisiny ohatran'ny fahavalo ianao rehefa tsy mitovy fomba fijery amin'ny mpitondra ny olona iray na ny antoko politika iray raisiny avy hatrano ohatran'ny fahavalo izy iny ary de mety ho izay ihany koa ngambany no
na nisorana n'ilay profesora tao anatin'ity commissionna ity ary iverenako foana ary insisteko foana le hoe maninona ary zany a ireto délégationna malagasy ireto a tsy sahana metraka n'zany ataontsika hoe any malagasy ireo nosy ireo iny resaka lava be le hoe efa tsy adikevitra intsony zao oe resaka lava zany resaka fampandrina drisy zany fa ny tena marina isika ny tokony ametraka voalohany indrindra frantsay ho azy zao nametraka de nanginy sika teo anatrehan'izay zavatra zay nametraka izy hoe mbola fiandrianam-pirenena frantsay ireo a de nangina ny délégationna malagasy ary eo mety ampametra-panontaniana hoe maninona moa zany no telo andro efa trandry tateoriana vao nasina n'lay ataontsika hoe karazana tatitra mety mampiayay ihany koa ny ao anatin'izany a hoe inona ny tena zavatra nisy marina tao anatin'io fifampidiniana io ilay fifampidiniana hoy azy nataontsika hoe solotena ny malagasy ianao no any solotena ny malagasy iray manontolo vahoaka malagasy iray manontolo fiandrianam-pirenen'ny Madagasikara iray manontolo a no ny soloana tena tany fa tsy sanatria kory hoe solotena ny antoko volomboasary a na solotena ny fitondrana rajoeliny raha zay mantsy izy a mety zay ngamba ny zavatra misy matona ilika tao lay profesora izay everina fa tsy mitovy hevitra amin'ny mpitona fanjakana de eo zany mampametra-panontaniana hoe raha izay manana an'izay fahavonona itaky sy haka ireo nosy malagasy ireo zay ve a ny délégationna malagasy izay ny solotena any Madagasikara tany am're tamin'ny fahatelopolo ny volana jona teo mampametra-panontaniana hoe satria io zany de mbola misarika ny sainy beseny maro am'izao fotoana zao hoe manintona mo ry zareo maorisianina izay sady tsy manana ery ara-tafika kely lavitra no an'ny Madagasikara fa nampiasa ary nanana an'izay paikady afahana mitaky ny anazy zay ny atsika malagasy a ahoana sa de sanatria ve nijanona am'ilay hoe ry zareo pomba sy mpanohana ny fitondrana no ny solotena tany a de izay mibaiko ny ary mety ho zay koa ngamba no tena mety ao anatin'ny izy ty a mety efa nisy fanarahana tany ambadimbadika tany satria azadino fa tamin'ireny fotoana natongavan'ny Emmanuel Macron teto Madagasikara ireny de efa nanamafy ihany koa izy a satria de ataon'ny olona tsinotsinontsika zany eo anatrehan'ilay izy ohatrany hoe ambanimbanina ny malagasy satria rehefa nanontaniana izy teny amin'ny akamasota didiko tsara ary ny mpanao gazety vahiny moa nandray azy teny sy nanontany azy a tsy lahara-pahamehana amin'ny malagasy ozy izy ny fitakinan'ireo satria mbola tsy zany no ady atrehany am'izao fa lay fantrany 80 ny vahoaka malagasy azadiny fa 12 taona sa 13 taona teo amin'ny fitondrana zay any rajoelina hatramin'ny 2009 tany amin'ny tetezamita ny vahoaka miamahanitra ny olona miasahirana ny firenena miapotika izao ndray a tsy nitsoniavin'ny frantsay a izany fiandrianam-pirenena malagasy izany de manginy sika eo anatrehan'izany a ireo délégation eo anatrehan'izany de milefitra ary maromaro le teboka nyresahana tao anatiny iny le teboka fahafito le hoe nametraka amin'ny frantsay hoe any frantsay ary mbola fiandrianam-pirenena frantsay ireo nosy ireo ny atsika de inona no nitakitsika tao anatiny lay hoe aleo mba anjony ny mpanjony malagasy a aleo ihany koa mba aveo akoatr'izay angataka onitra indray koa no nataony Madagasikara eo anatrena izay lay hoe ilay fiandrianana aloha ny tena tokony ny rosoana voalohany raisitsika hoe atsika ireo ary efa atsika ireo izay ny tokony no entina ao anatrehan'ity fitakina nosy malagasy ty hoe any Madagasikara ireo nosy ireo aorinan'izay a zay vao mametraka ny dingana manaraka isika ary zay ny tena tokony norosoana tao anatin'ilay izy ohatran'ny any Maorisianina ao a sady efa nametraka fitoriana izy a teo amin'ny sehatra ny fitsarana iraisam-pirenena no ny toy ihany koa lay ataontsika hoe ady ara-diplomatika ho fitakina ny Zagos manana an'izany ataontsika hoe fahaiza manao ara-diplomatika izany ve isika raha ireny ny vokatra tamin'iny fiaonana tamin'ny 30 jona lasa teo ireny manana an'izany ataontsika hoe fahaiza manao sy ny fitakina ara-diplomatika izany ve isika manana an'izany ataontsika hoe
fahavononana iady ho an'ireo nosy malagasy ireo izany ve isika raha ireny ny vokatra azo tamin'ireny fionana ireny. Azadiny fa tamin'ny 2025 hoe tamin'ny volana Mey raha tsy diso Emmanuel Macron le taty Madagasikara tamin'iny de nolaviny tamin'ireny fotoan'ireny ny fiandrianam-pireneny reo nosy miparitaka Élysée Pars reo eto Madagasikara nilay fitsidiam-panjakana nataony tamin'ny faran'ny volana Aprily. De eo mampametra-panontaniana hoe ireo nosy ireo ve ary zay mantsy no ny fomba fijerin'ny mpampianatra pikaroka zao sy ny pikaroka mpampianatra eny anivon'ny CSS nazava ny fanambarany hoe ireo Élysée Pars reo ane tsy tokony antsona hoe Élysée Pars intsony fa atao hoe nosy malagasy satria de mifandray ary mifamatotra amin'ny Madagasikara ireo tsy hoe nosy miparitaka any alavitra kory zany fa nosy malagasy na izay fotsiny ary no entintsika miady amin'ilay ataontsika hoe fiandrianam-pireneny zany de tokony ho tafavoaka sika ao anatiny ary eo ny mampametra-panontaniana ny rehetra hoe tena vonona ve iroso amin'izany fitakina ny nosy malagasy zany ireto délégation malagasy ireto sa ary sa ny joro teo anatrehan'ny frantsay ve ka hiteny hoe any malagasy ireo. Izay ho any fomba fijery diso le efa nyteneniko teo hoe ny any mpitondra mantsy zany de zay izay fomba fijery diso zay no entiny hatrany ivelany any raha rehefa tena ataotsika ny compte rehefa hoe iady zany ka hitaky de tsy maintsy hoe anangatsandry ve tsy voatery anangatsandry zany tsy voatery hoe anana tafiky zany tsy voatery hoe anana inony zany fa misy ihany koa ny fomba fiady eo anatrehan'ny lalàna eo anatrehan'ny fitsarana iraisam-pirenena eo anatrehany ataontsika hoe fifandraisana ara-diplomatika sy ny sisa afaka ataony miroso ao anatin'izany ary manana ny ataontsika hoe olona afaka miroso am'izany i Madagasikara. Iny moa zany de araky ny fanapoizina ihany ireo le délégation de efa mipetsaka naneho hevitra hoe ambany ny fanantenana ao anatin'izy ity 20 taona 13 taona eo ary zay no nitondrany ny fitondrana any Rajoelina nitondrany any firenena aizao aizy sika malagasy am'izao fotoana zao raha izany hoe fiandrianam-pirenena zany resahany hatram'izao ary mbola ohatran'le tany Ambomaso farany teo mbola mizara vary amin'ny vahoaka ny ataon'ny mpitondra ny vahoaka mahantra fizarana etsy serony miainga varitsinjo zay no midika fa miankina amin'ny fanampiana sy ny fizarazarana ny vahoaka malagasy mbola tsy mahaleo tena amin'ny famokarana ara-tsakafo isika 20 taona ny tondrana Andry Rajoelina am'izao 2024 izao tsy miteraka fiovana maharitra zany ataontsika hoe fanomezana sy fanampiana zany tsy miteraka fahaleovan-tena ara-tsakafo izany ataontsika hoe fiankinan-doha amina resaka tolotolotra zany fa io de ataontsika hoe mamorona fiankinan-doha mamorona ihany koa famoretana ankolaka ny vahoaka malagasy famoretana ankolaka ny vahoaka malagasy ato anatiny de izao ndray rehefa nisy olo-tena ny malagasy ireto délégation ireto tany Frantsa mbola mitoy ihany zay famoretana ankolaka ny vahoaka malagasy zay eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena azo ankatoavina azo inona ary azo ekena ve zany trangy zany fanabadona sy ny fanambakana moa efa tsy lazaina intsony ary ny famoretana zay ny teneniko teo hoe ny eto raha vao misy resaka fitakina ary zay ny fomba fijerin'ny mpitondra raha vao misy olona mitaky na tsy mitovy hevitra aminy de ho raisy no fahavalo zay hany ka rehefa isika am'izay no hoe andeha hitaky angataka ny fiandrianam-pirenena atsika
amin'ireo nosy malagasy ireto a de mbola raisina trano hoe tsy maintsy sandry no iainga eo zany, tsy maintsy hery no iainga eo, tsy voatery. Ary zay nefa nambaratiny hoeny hoe ombenombeny hoe misy fomba hafa ahafahana miady sy ahafahana mitaky an'izany ataontsika hoe nosy malagasy izany. Voalohany indrindra aloha tsika tokony mametraka ary tsy maintsy tsy miova fa tsy hoe diso lalana ohatran'le teo aloha hoe fitakina onitra indray no mahamaika, fanonerana indray no iazakazahana ao anatin'ilay fitakinana natao, ankoatran'le hoe mangataka lalana mba mangataka lalana zany ane ohatrany hoe tompony mangataky ny atiny zany ianao ao anatin'ilay izy. Isika malagasy indray zany no eto amin'ny tanitsika no angataka amin'ny frantsay hoe zay ve afaka hanjono etsy, zay ve afaka iloma raha ohatra ka, zay ve afaka mandalo amin'ity toerany ity, nefa aty amin'ny tany malagasy ianao no miresaka, tany malagasy zay any malagasy no resahana, de angataka lalana amin'ny frantsay ve sa efa zatra misolelaka foana ao anatin'ny moa le mahatonga an'le resabe hoe misy famatorany amin'ilay 20 centimetatra ihany koa izy ity ngambany, satria de raha ilay tompon'ilay 20 centimetatra no nitondra ny hevitra nentin'ireo délégationna ireo a mazava ho azy fa tsy maintsy mitodika makany zany ny fomba fijery. Sarotsarotra ny ady atao ao anatrehan'izay satria filoha manana filoha ka tsy maintsy zay ataon'ny filoha eo no ekena, de inona no antenaina intsony ao anatin'izany. Zany rehetrarehetra zany de midika hoe mila, ary ataontsika hoe mila mijery sika fomba hafa ampiakarana ho ambonimbony kokoa izany fifanakalozana, fitakina izany fiandrianam-pirenena izany. Mila mijery amin'ny fomba hafa ambonimbony kokoa isika amin'ny fitakina ireo nosy malagasy ireo. Mila mametraka isika diplomasia matanjaka sy avolenta kokoa raha mitaha amin'ireo efa nirosoana. Efa nateniko foana hoe efa nanana an'izany sika fa na ireo efa mba nanana an'izany tao anatiny ary tao anatin'le commissionna nisorona. Zany hoe lasa miembotra indray zany sika, miembotra any amin'ny firy-taona indray zany sika eo anatrehan'ilay izy. De inona ny zavatra handroso amin'izany? Tsy hisy fampandrosoana ho vaniny zany raha ohatra ka efa misy dingana efa ny fitaina teo a de soloana lehibe ndraiky. Ary zay le olana amin'ilay eto amintsika ihany koa resaka continuité de l'état izy io. Zany continuité de l'état zany tsy misy eto Madagasikara. Raha nisy zany a tsy ho sahirana ohatr'izao tsika amina resaka herinaratra, zany ohatra anankiray lehibe zany. Raha nisy zany a tsy ho potika ohatr'izao ny lalana rehetra eto Madagasikara. Raha nisy zany a mba efa nivoatra ny fari-piainan'ny malagasy a, na de hoe ny tombo kelikely aza ny famokarana sy ny vola miditra ao aminy. Raha nisy zany ataontsika hoe continuité de l'état izany. Fa noho izay amin'ny politika disy toeran'izay a de ajanona le aina zavatra sy ny dingana efa nataony teo aloha.